de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
Aleloia, aleloia, aleloia. Fanavaozana izay mahagaga tokoa. Ry havana, mbola fahaly miarabanao ao anio atalata faraika ambin'ny folo ny volana novambra 2025. Tonga etsika tompoko hitady mba ho avaoziny Jesosy. Amen. Hitady fanavaozana vaovao amin'ny tenantsika tsiraray avy satria mila fanavaozana tokoa isika. Isanandro, 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 na maraina na atoandro na hariva dia mila atsika fanavaozana. Amen, amen. Ivavaka atsika tompoko, angataka ny fanahy masina anatrika izao fotoana izao, ary angataka amin'ny tompo mitsiditra an-tsehatra amintsika tsiraray avy. Engany mba tsy ho very foana ny fotoana andalovantsika eto, satria mandalo eo ny ety ambonin'ny tany, fa tena iaona tokoa amin'ny tompo isika, ary tena fanavaozana tokoa no ataony amin'ny fiainantsika tsiraray avy, ary ho tafiditra ny lanitra isika. Satria ilay Andriamanitra lehibe indrindra dia tiantsika izy, fa isika zanak'olombelona no be fiovahana matetika, ka indraindray mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izany. Ny fitiavan'ny tompontsika dia eo mandrakariva izy, ka angatantsika mihitsy ny famindram-pony amintsika tsiraray avy. Ary manambara ihany koa ny hira tamin'ny teny vazaha teo, fa Andriamanitra dia ambony ny zavatra rehetra, rehetra. Izy ny ambony zavatra rehetra.
ka tokony asandratritsika izy, tokony deraintsika izy ary tokony ankalaza azy foana isika amin'ny fiainantsika. Kalazan'Andriamanitra. Vavaka antsika tompoko aloha andrasika ten'Andriamanitra, angataka ny fanatrehany tompontsika. Tovy ny vavakanao. Jesosy eo, misaotra anao Jesosy satria noho ny fitiavanao tokoa dia mbola afaka izay Jesosy mivory eto amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy tsy noho ny herinay manofo anay Jesosy fa noho ny herin'ny fanainao, ilay fanay masinao. Enao no nampitafy hery anay Jesosy ka nitarika anay eto Jesosy ahafahanay indray Jesosy mivavaka aminao toy izao. Ary koa andray teny avy aminao Jesosy malala ary ko tompo hibebaka aminao ary hitondram-bavaka izay tianao hoentinay am-bavaka Jesosy. Tompo malala manasa anao izay, mangataka ny fanatrehanao. Oka ianao Jesosy anatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay Jesosy. Satria tompo tsy mahavita tena izay. Ka milanao izay Jesosy anatrika anay. Tompo avozy izay araka ny hira teo. Amboary izay tompo mba tena homendrika tokoa anao ary mba ho tafiditra lanitra rehefa tonga ny fotoana. Jesosy tompo ka ny fanainao ny teny amin'ny alalako ka ny nofoko dia angina hietry ambany dia ambany. Oka koa ny fanay masinao ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy ka tena hifoha tokoa, hiaona aminao, hitady ianao ary hibebaka tokoa amin'ny fanahy sy amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka satria tompo tsy ataonao tsintsinona izany. Jesosy tompo ny fahavalo dia tsy faly fa mitady izay mandriananay foana izy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa matasatana rehetra, dia volo fandrebirebena rehetra, dia volo fampiakerena rehetra dia dorana amin'ranao zany Jesosy ary velandavaky ny elo zany miala aminay nareo, tsy manakery, tsy manapahefana. Miala koa ny devoly mpanampitsofina rehetra dia potena amin'ran Jesosy, ravana amin'ran Jesosy, miala nareo. Devoly fahajabana rehetra tsy ahitana ny fahalebezan'Andriamanitra dia dorana amin'ran Jesosy velandavaky ny elo nareo, tsy manakery, tsy manapahefana. Mandidy nareo miala aminay, miala amin'ny Jesosyn'Andriamanitra zao, miala aminay tsiraray hafa, dorana amin'ran Jesosy velandavaky ny elo plasinareo, tsy manakery, tsy manapahefana nareo. Fa ny tompo no manatrika anay eto. Ka oka Jesosy aniranao andrakotra Jesosy an'izao fotoana izao. Oka ianao andrakotra koa amin'ny ranao zanakao tsiraray avy Jesosy taizanaiza tompo no misy anay. Oka ianao tompo hiain'ny vavaka anay Jesosy malala ka oka ianao Jesosy anomanda afo manodidina anay tsiraray avy Jesosy. Ka makasitraka anao Jesosy midera mankalaza anao. Ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, lehibe indrindra ary tsy misy toanao. Ny voninahitra dia ho anao ihany Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Asotra ny tompontsika ny amin'ny fitiava sy ny famindrampony dia ny ten'Andriamanitra zany izay ho raisintsika anio dia ao boky Matio. Ao boky Matio ny ten'Andriamanitra izay raisintsika anio hoentsika amin'ny fibebahana ary koa transanam-bavaka zany izay sitraky ny tompo hoentintsika am-bavaka izany. Raisintsika ny ten'Andriamanitra Matio eo amin'ny toko 5. Matio toko 5 dia ho raisintsika ny 7:13 ka hatramin'ny 4:10 ihany. Matio toko 5:13 ka hatramin'ny 4:10 ihany. Eto ry havana ten'Andriamanitra dia misy titra. Ny titra eto amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao na Jesosy tompo hoe fanahy sy ny tany sy fahazavany izao tontolo izao. Amen. Vakitsika ny tena anaran Jesosy tompo. Ianareo no fanahy sy ny tany, fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho hitsain'ny olona. 14. Ianareo no fahazavana tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro izany mba ho fanazavana ho an'izay rehetra ao an-trano. Aoka azava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa tsara ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Ry havana,
io teny io zany no etsika eto anio omeny fanamasina eto any anio safaty falako le chargeur raha betsaka le telefona miala tsiny satria tsy afaka tazomako tsara ilay baiboly dia dia io teny zany no raisitsika zany anio ho azavain'ny fanahy masina fa antsika mibebaka zany hoe io teny io dia Jesosy no niteny eto. Jesosy zany no miteny amintsika zany anio manambara ny amin'ny hoe plasitsika zany. Inona moa no plasy misy antsika zany rehefa ao amin'ny tompo isika. Ny tompo mihitsy zany mampafantatra ny tokony andrasantsika zany any amin'ny plasy misy antsika rehefa ao amin'ny Jesosy isika. Eto zany Jesosy dia tamin'izy ny toriteny ataony teo an-tendrombohitra io dia nampianatra izy zany. Izany hoe izy teo tendrombohitra dia fantatsika tsara fa ny mpianatra teo ary fantatsika tsara koa fa marobe ny vahoaka nanaraka an' Jesosy. Izany hoe izay manaraka an' Jesosy dia tsy maintsy mankatoa azy ary tsy maintsy manaraka izay tiany Jesosy atao fa tsy nisitraka antsika zany. Ary rehefa ohatra tena ao amin'ny tompo ianao, za tena matsapa an'izany mihitsy, tsy haiko ianao na ohatran'izany koa, rehefa ao amin'ny tompo isika tena ao amin'ny Jesosy dia mahatsiaro fahasambarana satria tena hoe afaka tanteraka isika. Tena hoe afaka tamin'ny tsy fahamarinana rehetra ary koa afaka tamin'ny tsy fahamasinana rehetra zany. Dia tena hoe mahatsiaro fahasambarana ao amin'ny Jesosy satria tsisy tsoa zany ny fanamelohana antsika. Satria tsapantsika hoe disotsika teo aloha dia ankehitritsika olom-baovao dia miezaka isika mijoro foana amin'izay lalana fahamasinana sy fahamarinana anarantsika an' Jesosy izay. Satria araka ny ten'Andriamanitra hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ka mila isika tena masina tanteraka tokoa eo anatrehan'i Jesosy izany mba ho tafiditra ny lanitra. Amen, amen. Mety misy teny hoe ahoana ny tanterana izany? Ry havana, tanteraka izany. Rehefa ohatra resenao ny nofinao, rehefa maharesy ianao ny amin'ny momba ny amin'ny nofinao manontolo dia ho tanteraka aminao izany. Aza mihaino intsony ny nofinao fa Jesosy enoina, ny teniny enoina, ny tenin'ny tompo arao dia ho tanteraka izany. Amen. Vakiantsika ny ten'Andriamanitra dia azavain'ny fanahy masina izay tokony hibebahantsika zany rehefa avy eo. Eo amin'ny andininy 7:10 Matio 5. Ny titra eto dia manambara hoe fanasy ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao. Amen. Eo aloha zany hoe fanasy ny tany. Le fanasy ny tany dia ohatran'ny hoe sira zany. Sira afaka zany ampamasina zavatra atao. Ny sakafo zany io. Raha ohatra ka hoe maka sira isika, Jesosy manao fanoharana foana Jesosy. Tena sy fanoharana tena ataony betsaka mihitsy ny fanoharana atsapantsika zanak'olombelona satria le fanoharana dia zavatra iainantsika andavanandro, zavatra misy andavanandro no ampahafantarin'ny tompo antsika zany. Eza ilay fanasy ny tany, zavatra masina zany. Sy fahazavan'izao tontolo izao. Jiro zany ilay fahazavan'izao tontolo izao. Tonga dia efa afaka ianao mametraka fantaniana amin'ny tenanao hoe zay tokoa ve zako. Amen. Oka ianao ny antsapa an'izay zavatra izay. Eo anatrehan'izao tontolo izao zany. Vakiantsika ny 7:10. Anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo no fanasy ny tany, fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy. Amen. Zay zany ry havana. Eto zany dia ambarany Jesosy zany isika, izy mihitsy miteny hoe ianareo izy. Ianareo no fanasy ny tany. Amen. Jesosy mihitsy no miteny eto. Izy mihitsy zany no mampafantatra antsika hoe isika ny rehefa ao aminazy zany dia fanasy ny tany. Mampamasina zany. Raha ohatra mahandro sakafo isika ka manisy sira amin'ny laoka dia raha ohatra ka hoe adinona ny sira an'ilay laoka, adino zany, dia indraindray tsy eny mihitsy ny goan'ilay sakafo satria raha vao tsy hisy sira dia indraindray tsy hisy goany firy ilay sakafo. Dia eto zany manambara mihitsy hoe tsika zany tokony hoe ho masina zany tsika, ho masina amin'izay asan'Andriamanitra ataontsika eo anatrehan'ny tompo zany tokony masina zany isika. Andininy 7:10 ihany aferikitream-pandeha hoe ianareo no fanasy ny tany, fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy. Amen. Ry havana, raha isika
izay natsoa ny tompo, izay efa ao anatiny monina ao amin'i Jesosy zany, manao isan'Andriamanitra zany, efa mpanompon'Andriamanitra zany a, eo ihany koa ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra ianao manona hoe na dia hoe tsisy plasy hoe asan'Andriamanitra ataonao a, ohatran'ny ataoko zao ohatra fampivavaka tsotra ianao a, dia ao anatin'izay koa ianao, satria ny antony a dia ny tompo no nitory-teny hoy aho a, teny tendrombohitra ary teo nisy vahoaka be teo, nisy vahoaka teo a, nisy vahoaka teo a, ary koa reo koa ny mpianany koa zany teo. Dia ho antsika zany ny teny, ho antsika ny teny, izany hoe ny tompo dia tsy manavaka, fa izay manaraka azy, izay mankatoa azy dia hiasany teniny amaina, satria izy ilay teny tonga nofo. Enao koa dia afaka ianao ho sira, ho sira. Ahoana moa zany ho sira izany? Ry havana, raha olona maro be ka hoe ianao manambara ny tenin'Andriamanitra, dia tokony ahazo toy ny sira zareo amin'ny sakafo izany. Izay le fanasin'ny tany. Ny tany mihitsy no ambaran'ny tompo eto. Izany hoe ny fijoroanao, ny fanambaranao an' Jesosy dia tokony hoe ho hita miharihary mihitsy ny amin'ny mampa ho hisy vokany izany amin'ilay ataonao. Fa tsy hoe koa hoe iny dia hoe matsatso. Raha matsatso dia toy ny olona hoe mpivavaka na koa hoe mpitondra fivavahana nefany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no hitondrasany azy sy anaovany ilay vavaka. Fa lasa matsatso, lasa matsatso. Izany hoe tsy silaivana azy intsony. Jerevy ilay ten'Andriamanitra eto andiny 7:10 any hoe izy averindra mandeha mihitsy ilay ten'Andriamanitra hoe ianareo no fanasiny tany, fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho hitsain'ny olona. Amen. Ry havana, tena hoe ho ariana any ivelany izany. Raha ohatra ka matsatso zany isika, raha matsatso eo anatrehan'ny tompo zany, dia ho ariana any ivelany. Ry havana, mazava tsara fa any amin'ny bokin'ny Apokalipsy efa miverina matetika eto amin'ny Jesosy eto any amin'ny 2:20 mety efa hainao mihitsy angamba zao ny verse 9:10 dia manambara mihitsy hoe fa any ivelany ny alika. Dia manohy moa avy eo ny hatramin'ny hoe ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy sy ny mpijangajanga sotr'izany. Ry havana, any ivelany zany dia any amin'ny elo anie izany tompo, any amin'ny elo izany. Eto zany ny tompo mampafantatra tsara mihitsy hoe raha ohatra zany ka isika zanak'olombelona izay manaraka an' Jesosy miteny hoe zanak'Andriamanitra, nefa antsika mifanohitra amin'ilay tiany tompo nataontsika, dia lasa matsatso isika. Matsatso, tsy lasa fanasiny tany intsony, fa ariana any ivelany dia ho hitsakitsain'ny olona izany, ho hitsain'ny olona. Ry havana, ny sira tsy azo ampiasaina dia tsain'ny olona eny an-dalana eny. Fatatsika tsara fa any amintsika dia misy any amin'ny toerana ilay fangalana sira reny. Rehefa ohatra ka tsy mety tsara ilay sira dia hita mihitsy hoe sira eny amin'ny lalam-pasika eny fotsiny fa tsy azo ampiasaina akory eny amin'ny fasika eny. Ka izay le hoe tsika zany tokony tena hoe azo ampiasain'ny tompo zany. Tokony ho sira isika, tena hoe masira. Izany hoe tokony mpanompo mendrika isika natrehan'i Jesosy. Tokony isika tena hoe afaka ampiasain'i Jesosy mihitsy anao ny asany, ary tena hoe olona tsy ampalahelo ny fanahy masina. Izay le ten'Andriamanitra le hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana, mila antsika tena hoe mendrika ny amin'ny asan'Andriamanitra, mba tena ho sira, ahasira ny olona, ka mba tena hoe ny olona ahitantsika na hiaino ny tenin'Andriamanitra izay ambarantsika, dia mba ho voafonjy ary mba ho faly ny olona hoe tena hoe tenin'Andriamanitra ampiovany olona, izay hoe sira azo ampiasaina. Enganieka tena ho sira azo ampiasaina ianao amin'ny toerana izay misy ianao, na aiza n'aiza misy ianao, na dia hoe any am-piasana ary ianao, na eny an-tsena ianao, na
eny an-dalana ianao naiza naiza misy anao dia engany tena ho sira foana ny ianao, engany tena ho sira foana ny isika, ka hitan'ny olona mihitsy hoe iny dia tena hoe mpanompon'Andriamanitra, iny dia tena hoe zanak'Andriamanitra iny. Ry havana, mila antsika tena hoe miova tokoa mba tena ho masina ho sira azo Jesosy ampiasaina zany, tena hoe ho fitaovany lehibe mba hamonjeny fanahy. Amen. 10:10 dia hoy indray Jesosy eto hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Hatreo aloha. Amen. Jerevo ny tompo eto miteny hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Nefany ao amin'ny bokin'ny Jaona, taony hoe jerentsika afaka mandray noty ianao Jaona 5:2-10 dia i Jesosy no miteny eto fa izy no fahazavan'izao tontolo izao. Jaona 5:2-10 fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny fahazavan'izao tontolo izao. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Amen. Tanareo zany eto zany dia Jesosy mampafantatra fa izy mihitsy aloha ny fahazavan'izao tontolo izao. Izy ny fahazavan'izao tontolo izao dia miteny izy fa izay manaraka azy indray, izay manaraka azy ohatra antsika zany manaraka an' Jesosy, izay manaraka azy dia tsy mba andeha amin'ny maizina. Amen. Tsy mba andeha amin'ny maizina izay manaraka an' Jesosy. Izay ilay hoe lasa fahazavana koa zany isika araka tenen'ny Tompo ato amin'ny Matio. Lasa fahazavana koa zany isika satria mazava be hoe ozy ny Tompo ato amin'ny Jaona 5:2 io hoe andiny eo amin'ny tapany ambany hoe izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Jesosy ilay fahazavanaina, izy Tompo lehibe indrindra, izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay lioan-joda, izy zanak'Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra ihany. Izy mihitsy io ilay fahazavanaina io. Izy zany no ao anatintsika, mitoetra ao anatintsika, izy sy ny ray. Ao amin'ny Jaona 4:4 afaka vakianao. Ao amintsika izy ilay fahazavana, io ilay fanahy masina io ilay miboiboka ao anatintsika toy ny ony rano velona. Io ilay telo fairay, Jesosy fanahy masina, Andriamanitra. Izay ilay hoe fahazavanaina, Jesosy ilay fahazavana ao anatintsika, io ilay fanahy masina ao anatintsika. Dia lasa isika lasa tsy anatin'ny aizina intsony rehefa amin'i Jesosy. Izay mahatonga antsika na dia hoe misy ara ny fahakamoana ny nofo indraindray dia mahery fanahy hitady ny Tompo foana satria ilay fahazavana anatintsika ao mangetaheta hitady an'i Jesosy. Izay ilay ao amin'ny Tompo. Dia mila foana antsika mijoro foana manatona an' Jesosy foana. Izay ilay hoe tsy handeha intsontsika maizina. Amen. Ry havana, kolokoloy tsara ilay fahazavana anatinao dia Jesosy zany ilay fanahy masina zany mba tena tsy hiverina intsony any amin'ny aizina fa oka tena hijoro tsara amin'ilay fahazavana dia ilay Jesosy ilay fahazavanaina. Izy ilay aina ho antsika, izy ny tompony aintsika, Jesosy io. Velontsika ao amin'ny Matio 5:5 teo. 4:10 ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsika zany zao ilay tenen'ny Tompo eto ilay nambarako teo dia hoy ny tenin'Andriamanitra toy ny hoe tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Amen. Ry havana tena mara zany. Rehefa ao amintsika Jesosy dia mazava sika n'aiza n'aiza ilay antsika. Tsy haintsika ny manafina ny hoe mpanompon'Andriamanitra antsika na zanak'Andriamanitra io rehefa tena amin'i Jesosy isika. Satria hafahafa isika. Lasa olona hafahafa satria izay ilay fahazavana ao anatintsika. Tsy zaka ny aizina io fahazavana io. Oh Seigneur, misaotra anao Jesosy. Tsy zaka ny fahavalo io fahazavantsika io. Izay ilay hoe tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Amen. Isika izany eny an-tampon-tendrombohitra fa tsy ety ambany tendrombohitra. Ny tanàna eny an-tampon-tendrombohitra dia hitan'izay olona rehetra mandalo zany. Na ny olona eo ampovoanimbony tendrombohitra dia mahita an'ilay tanàna ery ambony ery.
na ny olona ery ambany mandeha ny ambany tendrombohitra ary dia mahita tanàna ery ambony ery. Zay tsika leo am' Jesosy, zay le fahazavana zay. Hitan'ny olona rehetra le fahazavantsika. Zay le tompo manambara eto hoe ianareo no fahazava zao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra. Amen. Hitan'ny olona foana zany ny momba antsika zany. Fantany hoe iny tena hoe ao amin'ny tompo iny. Iny tena hoe misy fahazavana iny. Amen. Ry havana, satria na ny fiainantsika ary na zay ataontsika ary dia eo hita miariary ilay fahazavan'Andriamanitra. Fa raha ohatra isika miteny hoe zanak'Andriamanitra nefa isika mbola mampiray an'Andriamanitra amin'ny asany maizina hoe ny kolokolona zavatra hafa io dia tsy ao zany le fahazavan'Andriamanitra fa lasa aizina iny. Lasa le aizina iny hita iny dia tsy ao zany ny tompo, satria ny mazava sy ny maizina tsy afaka miaraka ireo. Andriamanitra ilay mazava, ny aizina dia le Satana, ka tsy afaka miaraka ireo. Fa isika tokony tena hoe miariary eny ambony tendrombohitra toy ny tanàna zany eny an-tampo tendrombohitra. Zava-be ten'Andriamanitra hoe eo an-tampo tendrombohitra. Amen. Hitan'ny maso rehetra izany, hitan'ny olona rehetra izany. Amen. Ry havana, ivavaka antsika rehefa avy eo raha ohatra tsapanao hoe mbola tsy toy izany ianao, dia oka ianao hiomana mihitsy hangataka amin'i Jesosy ny famindram-pony mibeba mba tena hovany tompo, mba tena hoe fanavaozana araka ilay rahateo fanavaozana izay mahagaga tokoa ny tena hoe ho amin'ny fiainanao. Amen. Mahasambatra miaraka amin'i Jesosy tena hoe fiainana fahasambarana foana eo amin'i Jesosy. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro izany mba ho fanazavana ho azy rehetra ao an-trano. Amen. Ry havana, isika koa zany dia jiro zay le izy. Jiro zay le fahazavana zay. Io jiro io dia mazava be fa ilay fanahy masina io. Fanahy masin'Andriamanitra io. Io lay jiro manazava antsika io. Io lay jiro ao anatintsika. Ny fanahy masina dia fahazavana. Afo io, afo. Io fanahy masina io. Io lay jiro mitarika antsika io. Rehefa ao anatintsika ny fanahiny iray, rehefa ao anatintsika ny fanahiny iray dia tsy afaka mihitsika hoe hiafina. Fa vao mihitsika ary tena hoe manambara foana an' Jesosy amin'izay olona hitantsika dia hoe tsy te hihaino antsika raha ny olona. Amen. Zavatra marina ilay zany tompo, hoe zavatra mara zany. Tena hoe mirehatra ao anatintsika mihitsy ilay afo ny tompo dia te hanambara amin'olona foana antsika. Te hiteny amin'olona foana antsika hoe tsara ne Jesosy, tsara ne Andriamanitra, raiso Jesosy, ry havana tandremo misy ny elo. Te hanambara foana antsika izay ilay jiro. Nefany raha olona mbola ty aizina eo alohantsika dia mampadilo ny sofin'ny olona izany ary jakan'ny olona izany. Tsy mety hifandray mihitsy ny aizina sy ny fahazavana. Izay le taony 10 hoe ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran'ny jiro izany mba ho fanazavana ho azy rehetra ao an-trano. Amen. Ry havana, isika rehefa ohatra ka mandrehitra jiro, zao hitanareo zao ny jiro eto eo amin'ny écran eto eto zao ny jiro eo amin'ny eto amin'ny trano zao, hitanareo zao izy io miantona eo ambony io. Tsy azo atao mihitsy hoe alaina io jiro io dia atao ambany latabatra na ataoko hoe ambanin'ny fauteuil ohatra. Ry havana, maizina zany. Fa ny jiro dia tsy maintsy ambony, tsy maintsy ambony. Raha ohatra moa ianao any amin'ny toerana misy anao ohatra hoe laboziny ao aminao, iny laboziny tsy ho ataonao mihitsy hoe any ambany fandriana akory, na ataonao ohatra hoe ambany latabatra ihany koa. Fa ho mainga ambany latabatra ohatra ka hoe ataonao any ilay labozia, satria andoro ihany koa ilay latabatra na koa ilay fandriana. Fa tsy maintsy eo ambony latabatra na ambonina seza ohatra, na ambonina toerana, ambonina zavatra anankiray izay ao amin'ny trano misy ianao ao. Zay zany le hoe jiro isika. Anazava zany ny efitra, anazava ny efitra misy ianao, anazava ny trano misy ianao.
io zany le hoe isika ane le tranontsika ilay tempolin'Andriamanitra saotra Jesosy tsika ilay tempoly ny fanahy masina io lay jiro io ao anatsika ny fanahy masina io no manazava antsika zany ahitan'ny olona antsika hoe tsika tsy mila miteny akory tsy mila mihitsy hoe mirehare hoe zany eka tena mpirompon'Andriamanitra zany eka tena zao hoe zany eka tena mpivavaka be tsy atompoko indraindray ianao mandeha to dia misy miteny fotsiny aminao hoe ay olona mpivavaka ianao hitan'ny olona aminao hoe iny fa misy jiro aminao raha ohatra ka miteny kosa hoe ay ianao tena olona mpandaingandainga mihitsy ianao nefa anao milazanao mpivavaka na ohatr'izany na hoe olona mpanao risirisy ianao ry havana tsy eo zany le jiro fa le jiro tena hoe fahazavana mangarahara mihitsy anatrehan'i Jesosy io ary hitan'ny olona rehetra mihitsy io ilay fahazavana madio zany satria madio ny fahazavana Jesosy ilay fahazavana io dia ny tompo mihitsy ilay jiro ao anatsika izy ihany koa ilay fanahy masina ny iray no nametraka ny fanahy masina ny fanahiny izany ny fanahiny napetrany tao anatintsika izy no manome ny fanahy masina antsika izany Jesosy no manao batisantsika amin'ny fanahy sy ny afo ry havana Andriamanitra dia lehibe ary tsara ny tompo Andriamanitra antsika zay eto amin'ilay hoe itsika zany rehefa mandrehitra jiro dia tsy mametraka azy ambany vata famarana fa petrany eo amin'ny fitoeran-jiro izany mba ho fanazavana ho an'izay rehetra ao an-trano amainina izay le izy ho fanazavana ho an'izay rehetra ao an-trano izany hoe izay olona rehetra manodidinao dia mahafantatra hoe tena mpanompon'Andriamanitra ianao tena zanak'Andriamanitra ianao izay le fanazavana ny olona rehetra hita miharihary ry havana maro anie ny olona mivavaka nefany tsy misy fahazavana ao anatiny ary ho avy ny fotoana anambarany tompo hoe tompoko tsy fantatra akory ianareo miteny zany ianao hoe tompoko nefa ny tompo iteny hoe tsy fantatra akory ianareo hozy Jesosy miala amiko ry mpanao meloka satria ny antony maro ny mpivavaka nefa mbola amin'ny zavatra tsy araka an'Andriamanitra ihany dia tsy eo mihitsy ilay fanahy masina tsy eo ilay fanahy masin'Andriamanitra ka tsy fantatry ny tompo satria aizina no hitany eo aloha aizina tsy misy jiro na dia miteny ilay olona hoe zahako anie Jesosy nanao fagagana lehibe tompo nandroaka demonia mazava mihitsy ny ten'Andriamanitra manambara an'izany Jesosy mihitsy no nanao an'izay tantara izay atao amin'ny ten'Andriamanitra nandroaka demonia tamin'ny anaranao zay Jesosy ry havana nefa ny tompo iteny hoe tsy fantatra akory ianareo na dia hiantso tsara zany isika amin'izany sanatria ka hoe manaonao foana nefa ny hoe mpanompon'Andriamanitra dia teny hoe tompoko ity aho Jesosy amaly hoe tsy fantatra akory ianareo ka mila mitandrina isika tsy hoe kory hoe mahafantatra ny Jesosy isika mahafantatra ny tompo isika maitso anazy hoe tompoko nefany tsy manao izay sitrapony dia tsy ho fantany isika tena zavatra grave be ny zany tompoko hoe tsy ho fantany isika ka mila antsika tena hoe jiro mazava tokoa eo anatrehan'i Jesosy mba hafaly an Jesosy satria ny tompo dia mila olona tena hoe olona mendrika ho azy olona tena hoe masina ho azy ary tena jiro tsisy petina izany jiro mazava tsisy petina izany izay no ilain'i Jesosy dia itsika ho hitan'ny olona rehetra fa tena hoe zanak'Andriamanitra tokoa. 9:40 farany aoka azava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa tsara ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra amainy hitanareo izany tena mazava be ny teny Jesosy Jesosy dia manambara hoe aoka azava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo hatreo aloha zany ry havana mila antsika tena hoe hazava ny fahazavantsika mila antsika tena hoe azava eo imason'ny olona zany isika tahaka ny jiro izay voambara teo ambony apetraka eo ambony latabatra na apetraka eo ambony toerana fametrahana anazy ary koa tahaka ny trano eny na orona eny atapo tendrombohitra hitan'ny olona rehetra tokony tsy tena hoe
Azava toy izany koa zany ny fahazavantsika zany ahitan'ny olona antsika, ahitan'ny olona antsika ny asa tsara ho iten'Andriamanitra eto izay ataonareo, asa tsara io tompoko. Mila antsika mitandrina fa sao sanatria ka hitan'ny olona dia hoe iny ve mba hoe zanak'Andriamanitra, nefany feno fahatezerana foana, olona tia ady, olona tiako fosafosa, olona tia manaratsy, olona mpangalabola, olona mpamitaka, olona mpijangajanga, olona mpiavonavina, ry havana. Tsy hazava mihitsy izany, tsy fahazavana mihitsy izany, mbola ao ny fanao ratsy rehetra izay tsy voatonona akory. Raha ohatra ny olona mbola mitsara antsika toy izany dia tsy tahaka ny fahazavana izay ambaran'ny Tompo eto isika. Mila antsika tena hoe ho fahazavana tokoa hitan'ny olona fa tena hoe afaka antsika amin'izay mba ankalazan'ny olona ny raintsika izay any an-danitra. Afaka miteny itsika amin'izay hoe raintsika any an-danitra izany. Ny asa tsara ataontsika, ny toetrantsika, mila antsika tena hoe mendrika anatrehan'i Jesosy ary tena hoe jiro tokoa ary fahazavazotozo tokoa isika zany araka ny teny Tompo eto. Satria tiany Jesosy tsika eo imason'ny olona mba ho toy izany ny fahazavantsika. Tiany Tompontsika ho toy izany ny fahazavantsika. Mba ahitan'ny olona zany ny asa tsara ataontsika zany. Ka mba ankalazan'ny olona an'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Ry havana, Tompo tiantsika ary miantso antsika izay ankehitriny tena hiovantsika tokoa mba ankalazantsika azy, mba tena hoe hiova tokoa, tena ho fanavaozana tokoa ny fiainantsika tsirairay avy hiala amin'ny ratsy rehetra isika ary tena anao izay sitraky ny Jesosy, sitraky Jesosy irery ihany. Aoka antsika tena ho sira, aoka antsika tena ho sira, tena ho sira tokoa amasina ny tany, amasina ny tany dia mba homendrika anatrehan'i Jesosy isika ary afaly ny Tompo izay rehetra ataontsika. Ry havana, hivavaka isika, andohalika isika, hitondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy. Oka ianao, atsapa izay momba ny tenanao. Tena tsapanao ve ianao ankehitriny fa tena efa sira tokoa fa tsy matsatso. Tsapanao koa ve ianao Tompo fa tena hoe efa trano naorina teny ambony tendrombohitra ka hitan'ny maso rehetra. Ary koa mahatsapa koa ve ianao Tompo hoe jiro atao eo ambony fitoerany, sao sanatria ka mbola tsy izany. Ary mahatsapa koa ve ianao Tompo hoe fahazavazo tontolo izao, satria Jesosy efa nanambara fa izy ho fahazavazo tontolo izao ary isika koa dia fahazavazo tontolo izao. Ry havana, tiantsika Jesosy, miantso antsika izy mba tena ho vaovao tokoa ny momba antsika tsiraray avy. Andohalika isika ho an'izay afaka mandohalika. Oka ianao, andohalika anatrehan'i Jesosy, hitondra ny tenanao, hitondra ny mombanao. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao ny Tompo no mahita an'izany. Raha marary ianao Jesosy anie anasitrana anao mba hafahanao andohalika ho azy rery ihany. Ry havana, eto eo amin'i Jesosy ny mombanao, ho eto eo amin'ny Tompo ny fiainanao. Satria ny Tompo dia be fitiavana ary miantso antsika izy mba tena hiova tokoa isika, mba tena ho sira amasina tokoa izao tontolo izao. Ry havana, mba hafaly ny raintsika izay any an-danitra. Hivavaka isika Tompoko, eto amin'i Jesosy ny momba ny tenanao. Hivavaka isika Tompoko. Jesosy io, misaotra mankasitraka anao Jesosy. Ny amin'ny teny Jesosy izay nomenao anay teto Tompo amin'izao andro alina mangina izao. Misaotra Jesosy satria tsy mendrika izay Jesosy. Eny Tompo, izay Jesosy dia mpanota ratsy avokoa. Nefa Jesosy dia ambaranao Jesosy fa
tokony ho sira zany izay Jesosy mba amasina Jesosy, amasina Jesosy ny olona izay manodidina anay Jesosy, ka tena andraisan'izy ireo Jesosy ny teninao, anaran'izy ireo Jesosy anao Jesosy mba ho modely izay Jesosy malalao, fa tsy ho sira mahatsatso Jesosy ka ho hitsaina eny ivelan Jesosy, ka ho very tanteraka any amin'ny elo sanatria Jesosy io. Mamela anay Tompo, mamindra fo Jesosy satria mpanota tsy mendrika izay. Ratsy izay Jesosy malala Tompo, tsy mendrika akory izay Jesosy nefany novidinao Jesosy ho isan'ny zanakao. Tompo malala mamindra fo aminay Jesosy satria maro Jesosy any tsy masà Jesosy miseho eny tendrombohitra Tompo manambara ny fahalebiazanao, fa miafokafona Jesosy. Maro Jesosy ny tsy masà mijoro Jesosy na amin'ny fianakaviana Jesosy fa miafina Jesosy, tsy masà Tompo maharesy ilay ratsy Jesosy fa mbola manaraka fanao izao tontolo izao ihany. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo Tompo mba tena hiova Jesosy ny zanakao tsiraray avy. Tompo izay mangataka famindram-po aminao ny Jesosy okenao Jesosy anovan'izy ireo, anamboatran'izy ireo Jesosy mba hijoro tsara Jesosy. Tompo, ianao dia Andriamanitra masina sy mahery ianao Jesosy, ary ianao no fahazavazo tontolo izao Jesosy malala ary izay koa dia ambaranao koa Tompo fahazavazo tontolo izao Jesosy, ka tokony homendrika anao izay Jesosy malala, tokony homendrika izay Tompo mba tsy hanala baraka Jesosy ny anaranao, fa tena anao izay sitrakao irery ihany Jesosy. Tompo malala amboary ny fisainanay Jesosy malala, diovy izay Tompo mba adio Jesosy ny fisainanay tsiraray avy, ka hiala Tompo ny amin'ny fanao zao tontolo izao Jesosy malala, hiala Tompo ny amin'ny fomba rehetra fanao zao tontolo izao Jesosy malala fa tena anao izay sitrakao, anao izay tianao Jesosy ary hanajanao. Diovy Tompo ny sainay Jesosy mba adio eo anatrehanao Jesosy. Eo koa Tompo izay rehetra enonay Jesosy malala, okenao Tompo anadio Jesosy ny izay rehetra enonay Tompo mba tena hiaino Jesosy zava-tsoa Jesosy, mba hijoro Jesosy fa tsy hanaraka anao foana Jesosy andany andro amin'ny zava-pony. Diovy Tompo ny sofinay tsiraray avy Jesosy, hiaino izay sitrakao, ankatoanao ary ianao izay tianao irery ihany Jesosy malala diovy koa Jesosy ny fijerinay Jesosy mba hijery araka fijerinao Jesosy, mba adio Tompo eo anatrehanao izay zanakao tsiraray avy. Sasao Jesosy ny masonay amin'ny ranao soa, sasao ny masonay Tompo amin'ny ranao soa Jesosy, mba adio Jesosy hijoro anao ary tena ho mpanompo mahasoa anao, satria Andriamanitra tokany ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy malala eo koa Tompo ny vavanay Jesosy, ifonanay aminao Jesosy ny amin'ny tsy famendrehanay, mifonanao amin'ny Tompo raha tsy masà mijoro, tsy masà mitory any Jesosy, mifona amin'ny Jesosy dia mbola misy ny famindram-pony. Tompo mifona Jesosy ny amin'ny tsy fahatanteranay Jesosy malala, indraindray Tompo izay dia tsy manambara Jesosy anao, na dia hoe Tompo fakahita amin'ny olona Jesosy, indraindray Tompo tsy miteny zay Jesosy fa adino Jesosy na koa Jesosy tsy miteny momba anao fotsiny zay Jesosy malala, ka mifona Tompo mangataka ny famindram-ponao Jesosy satria efa tsisy tsoa Jesosy ny fotoana, tsisy tsoa Jesosy ny fotoana Jesosy fa efa ho avy ianao Jesosy. Tompo mamela ny elokay Jesosy satria mpanota tsy mendrika izay, mamindra fo aminay Tompo satria tsy tanteraka izay Jesosy ianao no Andriamanitra mendriko miamboninahitra. Diovy Jesosy ny vavanay, diovy lelanay Tompo mba tena ho sira tokoa, ho sira Jesosy fa tsy hatsatso Jesosy ka sosanatria Jesosy ka arina ny ivelany Jesosy ka ho tsahin'ny olona. Tompo, oka Tompo tena ho sira, hiteny soa amin'ny olona, anambara ny fahatsaranao, atanteraka ny sitraponao Jesosy, ny vavanay tsiraray avy Jesosy, mba tena ho fitaovanao Jesosy malalao, mba amonjy fanahy, mba amonjy fanahy Jesosy. Sasao Jesosy ny vavanay, fonana aminao Tompo izay teny rehetra tsy araka ny sitraponao navoaka ny vavanay Jesosy. Ho any amin'iza moa izay Tompo ratsoany aminao. Tompo malala mangataka aminao koa Tompo diovy ny tananay,
mba hadio Jesosy ho anao, anompona ianao, anaovana izay sitrako rery any Jesosy malala ho. Tompo malala ho, eo koa tompo ny tongotray, izay nalehan'ny tongotray Jesosy malala ho, okanao anadio Jesosy ny tongotray Jesosy, amin'ny ranao soa Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy. Tompo, eo koa Jesosy ny amin'ny momba ny manontolo ny fonay Jesosy, diovy ny fonay tompo, mba tena ankatoanao satria Jesosy ny fonay tompo no lapanao, ny fonay no lapanao fanay masinao, ianao le fahazavana anatin'ny fonay, ianao le mitoetra anatin'ny fonay fanay ny iray, ka diovy ny fonay tompo, mba tena homendrika ho anao, sasao amin'ny ranao ny fonay Jesosy, okenao anadio anay tompo, angatsakatsaka tompo eo anatrehanao Jesosy ny fonay. Jesosy alao Jesosy ny fo vato anatinay tsiraray avy, alao ny fo vato Jesosy fa okenao tompo ametraka fo nofo Jesosy anatin'ny fonay. Diovy zay Jesosy mba homendrika ho anao, mba ho mpanompo mahasoa anao Jesosy. Tompo malala ho, sotronay Jesosy ny ranao Jesosy, anadio ny taovanay Jesosy, ny ranao tompo no tena fisotro Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny taovanay tsiraray avy Jesosy, oka ny ranao tompo amin'ny lalandranay tsiraray avy anadio anay Jesosy satria nao dia Andriamanitra mpanafaka, mpanavao anay, no ray anompamonjy Jesosy. Tompo, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Tompo, kono tompo andoro Jesosy ny aretina rehetra izay mitantady fona Jesosy amin'ny taovanay sy amin'ny tenanay Jesosy. Amboary tompo izay, avao zay Jesosy, okenao Jesosy anomena le fanay masinao, fenoenao zay fanay masina malala ho, milanao izay, milanao zay fanay masina ameno anay tsiraray avy, fenoenao ny momba anay manontolo fanay masina, okenao ameno anay satria anao le fahazavana, enao lay jiro fanay masina, enao lay jiro fanay masina, afaka manavao anay, afaka manazava anay, ny anatinay zany na ny ivelanay dia enao lay jiro, enao lay afo miboiboika ato anatinay, enao zany fanay masina, okenao anavao anay, enao lay loharano miboiboika fanay masina ho, tsy mety ritra fanay masina ho, okenao ameno anay, fenoenao zay zanakao tsiraray avy, enao lay fanay ny iray, enao lay lehibe indrindra fanay masina, ray malala ho, okenao ray malala, ame anay ny fanay fitonao ray malala ka meno anay, ka meno anay, milanao zay fanay masina, milanao zay fanay masina, avozy izay, amboary izay, okenao anasitrana izay tsy salama amin'izao ray sy fotoana izao, okenao fanay masina andoro loharano karetina rehetra izay mipetapetaka aminay, enao le fanay ny iray koa andoro loharano karetina rehetra, enao fanay masina, enao no dokotera ambony dokotera rehetra, enao no mpanasitrana, enao no mandravaravana sy vavalo rehetra mandoro ny rehetra rehetra fanay masina, enao izany, ekonao anasitrana zanakao tsiraray avy izay mangataka fanasitrana aminao amin'izao ray sy fotoana izao, satria anao lay fanay ny iray, ianao lay dokotera ambony dokotera rehetra, ka misaotra anao fanay masina. Mangataka aminao koa zay Jesosy mifony izay Tompo ho an'ny tandrazanay Madagasikara. Tompo mivavaka izay Jesosy ho an'ny malagasy rehetra Jesosy, mangataka ny famindramponao, mifona Tompo ho an'ny zanakao tsiraray avy ao Madagasikara Jesosy, okenao tompiditra antsehatra Jesosy, anamboatra Jesosy ny tandrazanay, anavao Jesosy ny fisainany tsiraray avy Jesosy, okenao Tompo hitantana tompo ny tandrazanay Jesosy malala ho, amboary Jesosy ny tsy mety ao tandrazanay Jesosy malala ho, okenao tompiditra antsehatra Jesosy mamindra fo, tafio ny herinao Jesosy ny tsiraray avy Tompo, mba tena iova ankatoanao anao zay sitrakao Jesosy malala ho, mangataka aminao Tompo malala ho, okenao Jesosy anova Jesosy ny toe-tsainy tsiraray avy Jesosy, mba tena Jesosy hitady anao tokoa, hiala amin'ny ratsy rehetra Jesosy, hiala amin'ny fanao ratsy Jesosy, fa tena hitady anao Tompo amin'ny fahamasina sy fahamarina satria Jesosy Andriamanitra saro-piaro anao Jesosy, ary Andriamanitra be fitiavana anao Jesosy, ary Andriamanitra tsy tia ny aizanao Jesosy malala fa anao Tompo lay fahazavana, ka tianao Jesosy ny mangarahara ny fahazavana Tompo, anao Tompo anova ny sainy tsiraray avy Jesosy, hiala amin'ny fanao ratsy Jesosy malala ho, mangataka Tompo mibebaka ao Madagasikara Jesosy malala ho, mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy ao, koa Jesosy hikasika izay mbola tsy zanakao Jesosy ao Madagasikara,
amboary jesosy ovay jesosy zay mangataka aminao jesosy zay mangataka fanavaozana tompo aminao ko anao tompo amindra fo jesosy ary amony jesosy izay mangetaeta jesosy mila anao satria anao tompo no mpamonjy tonga lafatra jesosy malalao mivavaka zay jesosy hoan'ireo tsy manana na inona tompo malalao ireo mahantra jesosy tsy manakany koanina ireo tsy manapitafiana jesosy okanao tompony anomeny izy ireo jesosy malalao kanao tompony iay jesosy an'ireo mahantra jesosy io mangataka aminao jesosy eo koa tompo ireo zay malahelo ampanahy jesosy kanao tompo ampahery koa jesosy malalao ireo zay malahelo ampanahy jesosy malalao ianao jesosy no mpamonjy tonga lafatra ianao tompo no be fitiavana jesosy ary tsy misy toanao jesosy tompo ivavaka koa jesosy malalao azo tontolo izao oentina anatrinao jesosy tontolo izao jesosy malalao mangataka aminao tompo amboary jesosy zanakao eran-tany jesosy amboary tompo zanakao eran-tany jesosy ampaherezy jesosy avaozy jesosy vonjeo jesosy zay mangataka famonjena tompo maro tompo zavatra miseran-tany jesosy ny fijaliana etseroa jesosy io ao jesosy ny any Soudan jesosy malalao mangataka ny famindramponao jesosy avotsy jesosy re zanakao mijaly jesosy malalao ao koa tompo any amin'ny tany hafa maro isan-karazany jesosy malalao ny amin'ny persécution jesosy andreo zay kristiana jesosy mangataka aminao jesosy mangataka aminao tompo mamindra fo jesosy io avoty tompo reo mijaly jesosy reo ararotiny faharatsiana jesosy malalao okanao tompo hiditra antsehatra jesosy anavitra jesosy reo zay mitaraina aminao tompo malalao mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao jesosy tompo ho any amin'iza moa zay jesosy raha tsy ho any aminao irery any ianao no mpamonjy tonga lafatra tompo malalao ary tsy misy toanao jesosy io mangataka ny tananao mahery jesosy amin'ny tany arovy jesosy zanakao tsiraray avy vonjeo jesosy zay tsiraray avy jesosy ary rakofy eo ambany tana maherinao satria jesosy ianao tompo rehefa teny jesosy fa toy zanaka akoho jesosy ambany latrielan jesosy no tianao atao aminay jesosy malala ka arovy zay jesosy ambany tananao jesosy arovy zay tompo malala fa milanao fatratra zay jesosy malala tompo ho any amin'iza moa zay jesosy raha tsy ho any aminao rery any tompo malala mangataka aminao koa jesosy malala okanao tompo hiaro anay tsiraray avy amin'izao andro alina izao mety misy jesosy any amin'ny toeran-kafa tompo efa maraina na koa tompo mbola atoandro jesosy na après-midi zany okanao tompo ampahery ny tsiraray avy jesosy hiaro ny tsiraray avy jesosy malala okanao tompo ampitafihery jesosy izay mitady anao jesosy izay mitady anao tompo malala ampaherezy jesosy ny tsiraray avy arovy jesosy eo ambany tana maherinao tompo zay tsiraray avy jesosy oka ny enjelinao jesosy hitoby manodidina anay jesosy mangataka ny enjelinao jesosy hitoby manodidina anay jesosy malala arovy tompony ankonanay tsiraray avy jesosy izay manankonana jesosy malala arovy ambany tana maherinao tompo malala ary mamindra fokonao jesosy amin'ny ankonanay tsiraray avy amboary jesosy ny tsiraray avy avaozy tompo okanao anamboatra jesosy ny tsiraray avy tompo mba hanatona anao mba te hitady anao jesosy malala ka misaotra tompony amin'ny fotoana teto mankasitraka jesosy satria andriamanitra tsara indrindra ianao okanao tompo andray ny fivavaka anay teto jesosy malala okakonao jesosy ampitoetra ao anatin'ny fanahinay ny tendretra zay azonay teto jesosy malala satria fananaranao anay izany fanambaranao anay zany jesosy malala ka misaotra tompony amin'ny teny jesosy zay voaranay teto jesosy anio mba ho voninahitra jesosy io amboaritra tompo mba tena ho sira tokoa jesosy malala ho sira jesosy ary tena toy ny tranona ora tena tapitendrombohitra jesosy ho hitan'olona rehetra tompony fahalehibiazanao jesosy aminay zanakao tsiraray avy jesosy malala ary tena ho fahazavazo tozo koa jesosy malala satria anao tompony fahazavazo tono izao jesosy ka mangataka aminao tompo malala mba tena ho mendrika anao zay tompo ary eo koa zay jesosy mba tena ho jiro jesosy ho jiro tompo apetraka eo ambonin'ny fitoeran jesosy fa tsy afenany ambany latabatra jesosy io tompo hijoro zay jesosy malala anompo anao mangatanao amin'ny jesosy mitenanao mijoro ny ohatra tena hoe hijoro tokoa ambarao amin'ny tompo izany jesosy anolo tena ho anao zay jesosy malala anao ny asanao tompo hijoro tompo anao jesosy satria anao no andriamanitray
afaka no tompo ampitafierana i Jesosy malalao. Mila ny herinao zay Jesosy satria raha zay fotsy tompo dia tsy mahavita na inona na inona tompo malalao. Mangataka ny hery avy aminao Jesosy malalao, anao ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Avy aminao tompo ny hery Jesosy ka tafio ny herinao zay Jesosy malalao ka makasitraka anao. Mideranao Jesosy mankalaza anao tompo satria Andriamanitra tsara sy marina ianao ary Andriamanitra masina ianao. Jesosy misaotra tompo, mendrika membonahitra ianao, mendrika deraina ianao. Anao ny haja Jesosy anao Jesosy ny saotra Jesosy ary tsy misy toanao. Jesosy eo mankasitraka fenao ny amin'ny fotoana teto tompo. Misaotra ray malala satria tianay ianao ary tianay koa tompo malala mankasitraka ray malala ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao Jesosy anao izany tompo hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Mankasitraka Jesosy misaotra Jesosy ho any amin'iza moa zay tompo raha tsy ho any aminao irery ihany no rery any tompo no anatonanay ka misaotra ray malala inao lay masina hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Ianao lay masina tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ny tany rehetra ka misaotra Jesosy, misaotra ray malala mendrika derainao, mendrika kalazainao Jesosy malala mankasitraka tompo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen, aleluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io voninahitra ho an Jesosy dera ho azy dia mahireza daholo tompoko dia amin'ny alakamisy indray tsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy tompo dia mijoro tsara enga ny eka tena homendrika antsika tsirairay ho an Jesosy dia miadiny ady tsara aza manaiky ho resireseny izao tontolo izao fa mijoroa tompoko mba ho tafiditra ny lanitra. Mahireza tompoko satria ady netrentsika tsirairay avy fa samy mitondra ny azy fijaliany dia oka antsika tena hijoro mba ho tonga ny an-danitra. Zay tompoko fa metraka veloma aminareo sahako dia amin'ny lakamisy indray miona eto raha sitrapon'ny tompo dia tafandriamanitra daholo izay atory eo veloma tompoko. Aleluia, amen.